Ho aminareo rehetra ny riavako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika. Amin. Aleloia ho an'ny mpanohana izao rehetra izao izay nampody ny fahatsarany Jerosalema. Aleloia fa tsara ny mihira ho an'Andriamantsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana an'i Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroaka izy, mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameny feriny. Milaza ny isan'ny kintana izy, samy tonony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hita lany ny fahalalany. Manandratra ny mpandefitra Jehova, fa mampihetry ny ratsy fanahitra amin'ny tany. Iaraka maka ny teny soratra masinatsika izay ho hita ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 5 ny 1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jambatra ny fohy ny voateraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabi ô, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny? No dia teraka jamba izy. Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Raha mbola atoandro, avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho, dia fahazavan'izao tontolo izao. Amen. Ry havana, ny havatra nampitondrain'ny mpitandrina zaka andriamam-pianina notsoahana tamin'ny vakiteny Jaona toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 5, irina ho saintsaintsika sy zaraina ho antsika eto amin'ny MKMB ho amin'ity anio ity, dia mitondra ny foto-kevitra hoe
Jesoa sy ny fanasitranana. Jesoa sy ny fanasitranana. Haingana ny mpiarabelona tamin'i Jesoa namantatra izay antony mahatonga ny aretina, na ny fahotan'ny ray aman-dreny na ny fahotan'ilay narary, araka ny tetsy amin'ny vakiteny eo amin'ny 15 manao hoe: Raby eo, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamby izy? Tany amin'ny andron'ny testamenta taloha dia nolazaina fa Andriamanitra no mandefa arety mandringana rehefa nanota ny vahoakany, toy ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa 7:17 manao hoe: koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka, dia asaiko mandany tany ny valala na naterako arety mandringana ny oloko. Ny tantaran'i Joba dia tena nampiariary an'izany filazana ny fifamatoran'ny fahotana sy ny aretin'izany, araka ny hita ao amin'ny Joba 1:12. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba, na nanome tsinan'Andriamanitra. Kanefa dia tonga taminy ny karazana loza sy aretina. Ho an'i Jesoa kosa dia ny ahasitrana ny marary no zava-dehibe aminy. Izany no isehoan'ny asan'Andriamanitra amin'ny marary, arak'izay novakiana teo amin'ny Jaona 7:17 manao hoe: tsy io lehilahy io no nanota, na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Misy tokoa ny marary nefa tsy nanota, ary mety misy manota nefa tsy hita ety ivelany hoe marary. Ry havana, tsy mahasitrana ny marary ny fitsarana azy na ny adi-hevitra momba ny hoe nanota izy na tsy. Ny zava-dehibe dia tokana ihany, esorina ny aretina. Fantatry Jesoa rahateo rehefa tonga hibebaka ny olona marary iray, araka ny voalaza ao amin'ny Lioka 5:17 manao hoe: iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Amen. Ry Jesoa Kristy tomponay io, ianao tokoa ny tomponay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpamonjy izao tontolo izao. Izao fotoana izao dia fotoana tsy arovana indrindra ny asam-pamonjena lehibe izay nataonao ho an'izao tontolo izao. Nanaiky ianao nitondra ny mafy indrindra, na fijaliana ranofo, na fijaliana ra-panahy. Tsaronay Tompo, ny fitarainanao manao hoe fadiranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty. Sy ny hoe raiko, raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko anieno atao, fa ny anao. Nanaiky ianao Jesoa, nanaiky ny opa, nanaiky ny latsa, ny vono, ny ratra rehetra, mba hitiavanao anay. Nanaiky ianao hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana, izay efa tonga azo famonjena ho anay ankehitriny. Ny anaiky ianao ny ho faty mba hanananay fiainana, koa inona no avalinay? Handray ny kapoky ny famonjena izay, ka iantso ny anaran'i Jehova. Mandihy fotoan-tsarotra izao tontolo izao Andriamanitro, raha mibanjina ny tany dia kivy sy ketraka tokoa. Fa raha mitrakaka mibanjina anao kosa Jesoa, dia mahatsiaro fa tsy irery izahay. Ao aminao ny famonjena anay, ao aminao ny fanasitranana anay, ao aminao ny fanasitranana izao tontolo izao, ao aminao ny amen, ao aminao ny aleloia. Ny dian-kapoka natao taminao Jesoa malalo no efa fanasitranana anay. Ampio izahay hahatoky anao, ampio izao tontolo izao hitodika sy handrandra anao, handray anao ho tompony sy andriamaniny, mba hanasitrananao ny tany. Meteza mindra fo amin'ireo marary rehetra, meteza mindra fo amin'izao tontolo izao, fa ianao no avitray. Amin'ny anaran'i Jesoa mpamonjy anay. Amen.
Ny tenin'Andriamanitra izay hakana hafatra amin'ity andro anio ity, andro Alakamisy Masina, eo amin'ny tantaran'ny famonjena manana ny maha izy azy zany, dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny marika toko faha-efatra ambin'ny folo, ny andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andinin'ny faharoa amby efapolo. Ary tonga tany amin'ny saha izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany, mipetra eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra amin'ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy, dia talanjona sady orindrindra. Ary hoy izy taminy, fadiranova loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoera eto ka miareta tory. Ary no nandroso kelikely izy, dia niakohaka tamin'ny tany, ka nivavaka mba hialany zany ora izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, baraiko io, ny zavatra rehetra hainao. Esory amiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka niary tory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fankam-panahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofony tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary no niverina indray izy, dia nahita azy matory, fa efa nilondolondo ny masony, ka tsy hita n'izay havaliny azy. Ary avy fanoteriny izy, dia nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Aok'izay, efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika ahy. Filazantsara araka ny marika toko faha-efatra ambin'ny folo, ny andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andinin'ny faharoa amby efapolo. Izay mariako zahady eto am-piandohana fa izy io dia mofinaina amin'ity andro anio ity, kanefa dia anankiray ihany koa amin'ny perikopa voalahatra izay hovakiana amin'izao andro Alakamisy Masina izao. Ny zavatra tonga ao an-tsaina voalohany ry havako rehefa mamaky sy mandinika izao perikopa izao dia te ampatsiaro
ny traingan-javatra nisy kanefa milohany ny atongavana amin'izany. Dia mpatsiaro kely anao no hoe ao anatin'ny vanim-potoana sarotra sy manahirana izao tontolo izao amin'ny andro iainantsika ankehitriny, ny amin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Anankiray amin'izay voambolana malaza sy fampiasa matetika dia ny teny hoe fihibohana, na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe confinement. Io fihibohana io izay tsy mijanona fotsiny hoe endrika anankiray tsy ahafahana mivoaka ny trano, fa tena fotoana ihany koa izay noheverin'ny mpitondra, ny mpitarika isan-tsokajiny fa fomba anankiray azahoana miady sy manohitra misakana ny fiparitahan'ity valanaretina coronavirus ity. Ny tonga tao an-tsaiko rehefa nanomana n'ity hafatra ity dia izao: ny andro Alakamisy Masina koa dia nahitana karazana fihobohana, fa fihobohana miavaka, confinement spécial no nitranga tamin'izany Alakamisy Masina izany. Ny tantara mantsy dia mampiseho amintsika fa tsy dia tahaka ny zavatra nitranga teo amin'ny vanim-potoana ataontsika hoe nanomboka ny alady ny sampandrofi ny karan'i Jesoa tao amin'ny tempoly tao Jerosalema ny zavatra nitranga, fa niavaka tsy tahaka an'izay mahazatra. Tahaka izany koa ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia dia samy vanim-potoana nivezivezen'ny Tompo nandalovany tao Jerosalema. Nisy hatrany asa sy zavatra nanamarika ireny tantara ireny, fa ny Tompo nivezivezy Betania nakao Jerosalema isan'andro mifampitoana tao anatina tempoly ny zavatra samihafa nataony tao anatin'izay. Asaiko ary ianao andeha hiaraka hijery sy hamantatra ny mampiavaka ity karazana fihobohana izay reketin'ny fotoanan'ny Alakamisy Masina ity. Fihobohana miavaka. Nahoana? Valiny anankiray voalohany, fotoana ararotina anehoana ny fiombonana. Fotoana ararotina anehoana ny fiombonana. Hita sy tsikaritra eto amin'ny tantara izany fanehoam-piombonana reketin'ny Alakamisy Masina izany. Misy zavatra telo mantsy ravako no manamarika ny vanim-potoana ny Alakamisy Masina. Ny anankiray voalohany amin'izany dia ny fotoana izay nanatanterahana ny fanasan'ny Tompo, ny iarahan'ny Tompo nihinana ny Paska farany teo amin'ny fomba amam-panao jiosy. Ny hiboka tao an-trano izay efa nomanina ho amin'izany ny Tompo sy ny mpianatra, ka teo anatrehana izany lafin-javatra izany dia tsikaritra sy novoizina ny fiombonana, tsy ny fiombonana eo amin'ny samy mpianatra ihany, fa ny fiombonana eo amin'ny mpianatra sy ny Tompo koa, ka ny fampiasany sy ny fiarahany ny hinana izany Paska izany dia nilazan'ny Tompo fa amin'ny vanim-potoana hinanany any mofo dia manana fiombonana sy firaisana amin'ny Tompo ny mpianatra. Amin'ny vanim-potoana hisotroany ny divay dia miombinaina amin'izany asa-pamonjena nataon'ny Tompo izany ny mpianatra. Anankiray amin'izay manamarika ny vanim-potoana fiobohana miavaka niaraka tamin'ny Tompo izany fiombonana tao amin'ny fety ny Paska na ny finanana ny mofo tsy misy masirasira izany. Fa ny anankiray faharoa dia ny fiombonana tao Getsemane. Io no ambara sy tantaraina eto amin'ity toko sy andininy izay nakantsika fampianarana ity. Fiombonan'i Jesoa sy ny mpianatra tao Getsemane, toerana anankiray izay mangina, tsy vitany hoe nangina fa toerana efa nanomboka hariva raha teo koa ny andro tamin'izany vanim-potoana izany, izay efa nanomboka ny alina ny andro tamin'izany vanim-potoana izany, dia nandeha ny tanila
nandeha niara-nipetraka niiboka atao amin'izany toerana izany ny tompo sy ireto mpianatra ireto, ka Getsemane zany de lasa nanjary toerana fioboana tamin'izany vanim-potoana zany zay nanehoan'ny tompo fa miaraka atao izy sy ny mpianatra. Hitantsika zany na eo amin'ny 2:10 na eo amin'ny 2:13. Araka izany riavako dia misy mandrakariva zany no hoe endrika nahazahoan'ny tompo tsy voatery tamin'ny toerana anankiray ihany fa toerana hafa koa nanehoany fiombonana miaraka tamin'ireto mpianatra ireto. Tsy fiombonana miaraka tamin'ny olona rehetra tahaka ny mahazatra teo aloha no misy eto, fa fiombonana miaraka taminy sy ny mpianany. Ary azo lazaina hoe fiombonana faraparany mialohan'ny hiatrehany ny fijaliana sy ny fahafatesana. Ny karazany fioboana fahatelo mampiavaka ity fioboana tao Getsemane ity dia ny vanim-potoana izay ataontsika hoe nanehoana fiombonana teo amin'ny ady hatrehana. Fotoana nanehoana fiombonana teo amin'ny ady hatrehana. Ny tompo reto mpianatra ireto hiaraka aminy mba hiatrika ny ady, fantatra mantsy fa tonga ny fotoana hiatrehan'ny tompo ny ady dia ny fisamborana azy, ny fotoana izay hampangana sy hanolorana azy eo anatrehan'ny mpanapaka, fotoana izay azahoana manatanteraka ny ataontsika hoe fandraisana fanapahan-kevitra ho amin'ny famonoana azy. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Araroty ny fotoana iomboana, araroty ny fotoana ivoriana tahaka izao, mba ho fotoana azahoana maneho izany fiombonana izany. Sarobidy ny fiombonana, sarobidy ny fiombonana. Ka raha mbola misy koa fotoana, raha mbola misy koa toerana, ary raha mbola misy koa ataontsika hoe antony ahazahoana manatanteraka an'izany ho antsika mpino dia amporisihina ho amin'izany ianao, taomina ho amin'izany ianao, ary araroty zany satria tsy hanana fotoana firy ianao azahoanao maneho fiombonana. Samy mirotoroto amin'ny asa aman'andraikitra, amin'ny adidy aman-draharaha, amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fietrehana ihany koa izay fiainana ao an-tokantrano ao ny olona tsirairay. Fa ny fotoana tahaka an'izao dia fotoana azahoana manararoatra ahafahana mitahiry zany fiombonana zany, fa sarobidy sy zava-dehibe zany, indrindra izay ataontsika hoe ampahampitoana ihany mba azahoantsika manatanteraka an'izany fa tsy dia hoe afaka manana fotoana mivalambatra. Misaoran'Andriamanitra raha manana fotoana ianao azahoanao mitahiry zany fiombonana zany, fa sarobidy io, fitahirizana ny fiombonana eo aminao samy ianao sy ny olombelona tahaka anao, ianao sy ny namanao, ianao sy ny mpiaramonina aminao, ianao sy mpiray tanyrazana aminao. Sarobidy zany. Fa fotoana koa anehoanao fiombonana amin'Andriamanitra, anehoanao fiombonana amin'Andriamanitra, anehoanao fiombonana hiatrehana ny amin'izay mety hoe ady atao ka anafin'ny tompo hery. Zay mahatonga antsika hipita amin'ny lafin-javatra faharoa sady ry havako. Lafin-javatra faharoa dia izao, ity fioboana miavaka ity confinement spécial zay niarahan'ny tompo ka tany saina eto amin'ity perikopany Marka 4:2-13 ity, dia maneho amintsika koa fa tsy hoe fotoana ararotina iombonana anehoana fiombonana fotsiny zany, fa tena fotoana ihany koa ararotina anovozan-kery hiatrehana ny olana. Fotoana ararotina anovozan-kery hiatrehana ny olana. Ny ataontsika hoe andiny tsy ohatra masina vitsivitsy maneho zany fiombonana zany dia hitantsika ato amin'ity toko sy andininy ity avokoa. Ny anankiray amin'izany ohatra raha mijerintsika dia izao, fotoana io izay no ararotina ny vavahana, ny aretan-tory. Mitombo ny mpianatra, andao isika ozy, andao isika hiara hivavaka, andao isika hiara-ngataka amin'ny tompo, andao isika hiara-hiaro tory, andao isika aneo zany fiombonana ao anatin'ny vavaka zany.
hitantsika izany eo amin'ny andininy faha 8 ary eo amin'ny andininy hafa koa fa tsy io ihany, fotoana izay ararotina hanovozan-kery hiatrehana ny olana ary anankiray amin'izany ny vavaka sy ny fiaretatory. Fotoana io zany azahoan'ny tompo sy ny mpianatra tena mifampahery eo anatrehan'ny olana zay ho atrehana. Fa tsy izany ihany, fa io fotoana io ihany koa dia tsy hoe ny vavahana sy ny heretatory fotsiny, fa fotoana azahoana nametraka teo anatrehan'Andriamanitra ny vesatra zany olana mianjady zany. Hitantsika ny tolokom-panahy nataon'ny tompo ka nilazany hoe fadiranova nanolotra ny fanahiko toy ny efa ho faty, miarety eto ka miraha miaritory. Hitantsika eo amin'ny andininy faha 730 zany. Nahatonga ny tompo hitalao tamin'Andriamanitra nanao hoe ambaraiko ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny no atao fa ny anao. Fotoana azahoana manararoatra hanovozan-kery ka ahafahana mametraka eo am-pelantanan'ny tompo, eo am-pelantanan'Andriamanitra ray miady ny olana zay atrehany. Ary ny fahatelo ao anatin'iny hoe fanovozan-kery iny dia izao, fotoana nahazahoana ihany koa, fotoana nahazahoana ihany koa hery, tena nahazahoana hery mihitsy hiatrehana an'ilay olana, tena nahazo hery. Ary hitantsika izany fa rehefa tonga ny vanim-potoana tonga ireto olona hisambotra an'i Jesoa dia ny teny tao anatina ataontsika hoe fahatoniana tanteraka mihitsy ny tompo, ny teny tamin'ireto mpianatra reto hoe aoka izay efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona lahatolotra eo an-tanan'ny mpanota mitsangana, andeha sika hialeto indro efa akaiky ny hamadika. Tsy hoe nandeha nitsoaka akory ny tompo, fa nandeha nitsena ireo olona zay vonona hisambotra azy, vonona ny akakeriny azy. Ny tantara zany dia mampiseho amintsika fa feno hery ny tompo hiatrika an'ilay olana, tsy nisy tahotra. Ary voapirofo zany rehefa niteny tamin'ireo olona reo izy nanao hoe hatramin'izay aho izy teo aminareo aho, kanefa tsy nisambotra ahy ianareo, ankehitriny tonga va ianareo tonga mitady hisambotra tahaka amin'ny fisamborana jiolahy. Tompo zany tena ao anatin'ny fahafenoan-kery hiatrika an'izao trangan-javatra izao. Io lay fihoboana miavaka, nateraka n'ilay fihoboana miavaka dia nararotiny nanovozan-kery zay hiatrehana ny olana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mazava izay voalazan'ny saotra masina hoy izy hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tadidio zany fa ny fivavahana, ny fanananao fotoana hivavaka, maika mora manana fotoana ianao azahoana miaro tory mihitsy ho amin'izany fivavahana zany, na mifady hanina mihitsy ho amin'izany fivavahana zany, dia tadidio fa fotoana fanovozan-kery zany. Ny fivavahana zany tsy fotoana fandaninandro, ny fivavahana zany tsy fotoana ataontsika hoe ataon'ny olona tsy manan-katao, fa ny fivavahana dia fotoana azahoana manararoatra hanovozan-kery. Mila an'izany tsika satria malemy, mila an'izany tsika satria mora reraka, mila an'izany tsika satria mora kivy sy mora diso fanantenana. Fa tsy izany ihany, fa tadidio fa rehefa vavaka ianao, afaka mandoatra ny ao am-ponao ao, afaka mitondra ny etaetanao, afaka mametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny manahirana anao sy ny adinao rehetra. Ary tsy ianao rery nanao an'izany fa fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra efa hatramin'izay izany. Amporisihana sy entanina renao amin'ny fotoana iaraha-mivavaka tahaka an'izao. Misy ny atao hoe vavaka fangatahana iombonany rehetra, fa vao mainka amporisihana sy entanina ianao, andoatra ny ao am-ponao, apetrao eo amin'ny tompo. Mazava nge voalaza saotra masina, apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Ao anatin'ny vanim-potoana sarotra sy manahirana antsika, amin'ity ady amin'ny fianaka ny valan'aretina sy coronavirus ity, raha tsy resaka afa-tsy izany izany tsy mitaintaina, izany tsy matahotra. Azany mampikiropaka ny olona mitady izay heverina ho vahaolana rehetra, satria mamy ny miaina ary mahatsiaro hoe tena miatrika ady, tsy ady hifanandrina ny ataontsika hoe olona samy olona, na ady hifanandrinana ao anatina fitaovam-piadiana mahery vaika, fa ady hifanandrinana tahaka ny hoe any amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, satria virusy tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana. Apetrao amin'ny tompo ny fiainanao, ary
tiako ianao ampaherezana ny hoe tena azo hery ianao hiatrika ny olana rehefa tena feno vavaka, hahazo hery ianao miatrika ny olana rehefa tena feno vavaka, satria tsaroanao fa tsy miady rery ianao fa Andriamanitra no mandray an-tanana ny ady ho anao. Dia tadidio tsara fa amin'ny vanim-potoana iantoranao sy atsapazanao amin'ny Tompo anie ka naborahanao ny etaetanao sy mifanirianao aminy, fantatry ny Tompo zany sy hitan'ny Tompo zany. Azagaga ianao raha niteny tamin'ny zanak'Israely izy tamin'ny fotoan'andro nanao hoe hitako ny fahorian'ny oloko, reko ny fitarainany, hidina zao hamonjy azy. Dia mahazo hery ianao rehefa mandray izany teny fikasana omen'Andriamanitra anao zany. Azahoanao miatrika ny karazan'olana samihafa, tsy ny coronavirus ihany akory, ny olana mety ho atrehanao eto amin'ity fiainany ity, eto amin'ity zao tontolo zao ity. Misy zavatra maro samihafa ary ny olona tsirairay samy manana ny ady sy ny olana atrehany, fa ny vahaolana omen'Andriamanitra ho anao dia izao: araroty ny fotoana, azahoanao miombo-bavaka, araroty ny fotoana era-mivavaka tahaka izao, araroty ny fotoana azahoanao mientoraka eo anatrehan'ny Tompo, mba azahoanao mametraka ny adinao eo anatrehany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, raha fehezina izay rehetra voalaza dia izao: sarobidy ary mametraka lesona tsara sy mahafinaritra ho antsika, na dia vanim-potoana manjombona sy marary tamin'ny Tompo aza ny natrehana tamin'ny Alakamisy Masina. Satria fotoana ararotintsika mba azahoantsika maneho fiombonana tahaka izao ataontsika izao, fa fotoana koa azahoantsika ararotintsika hanovozana hery hiatrehana ny olana, ny rariana. Dia izao amin'ny vanim-potoana anatsaranao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ifamatoranao fiainana amin'Andriamanitra, dia ho tsaronao ny tanan'Andriamanitra velona izay mampandresy ianao, izay mitondra anao ho amin'ny fahombiazana, izay manala anao ao anatin'ny tebiteby sy ny tahotra rehetra, satria efa niainan'i Jesoa Kristy izany. Hoy ny Tompo: aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Zany koa no ampaherezana anao, izay niaraka tamin'izao fiombonana masina izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ary ho aminao kosa ny fiadanany. Amen. Iombom-bavaka isika Tompoko, ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao zahay noho izany teninao izany, mampahery anay amin'izao alakamisy masina miavaka izao. Miavaka satria tsy mahazatra anay ny mihiboka toy izao. Tena vanim-potoana miavaka eo amin'ny tantaram-piainanay Andriamanitra izao confinement izao. Misaotra Tompo, fa tsy mba programanay olombelona izao, fa tena programanao Andriamanitra madiodio. Ary ny teninao dia mitaona anay mba hianararoatra izany fotoana sarobidy izany, anehoana fiombonana. Ny alakamisy masina toy izao tokoa manko Tompo, no ahatserovana ny niarahanao nihinana ny Paska tamin'ny mpianatra ao farany. Fotoana ihany koa niarahanao ny tanila, nihiboka niaraka tamin'ny mpianatra ao tao Getsemane. Ianao Andriamanitra aza raha hiatrikady, nitaona ny mpianatra ao hiara-miombona aminao izany ady izany. Mampianatra anay ianao, mba haizanay mitodika aminao eo anatrehan'ny ady rehetra atrehanay, indrindra ny ady amin'ny Covid-19. Tsy leonay amin'ny maha-olombelona no famandrahanay Tompo, fa mila ny herinao zahay hiatrehanay izany. Misaotra noho ny teninao hoe miareta-tory ianareo ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Fa tena tianao zahay hitombo amin'ny fiombonana aminao, amin'ny ankohonana, ny fianakaviana, ny firenena rehetra. Mivavaka izay Jesoa ho an'ny marary rehetra manirana izao tontolo izao, indrindra ireo voan'ny coronavirus. Mamindra fo Tompo, mampahereza, mamonjy anao. Taio ny dokotera sy ny ekipany rehetra mba ho feno ny fitiavanao ka anao ny asany amin'ny fahatahorana anao. Ampionony Jesoa ro azy paoriana noho ny arety mandringana. Ary mangataka izay Tompo, mba haneken'izao tontolo izao fa tsy misy famonjena amin'ny hafa,
fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azona famonjena afa-tsy ny anaranan'i Jesoa Kristy irery ihany. Iombona anay ny vavaka nampianaranao anay manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay alina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isorana eram-po sy eran-tsaina Tompo Zanahary nay Tsitoha, ny nanoloranao, ny tenanao anay, ny ranao soa nitete no nanadio ny Holatrao, izay nagidy taminao Jesoa, Zary kofehy nampamatotra aminao, nanaavotanao anay lova soanay, ry Jesoa misahatra Zanahary. Nangorogoro mafiry ny fonao Jesoa ty, nanjary tonira ny jengokao, nasehonao midrafo zay tena lehibe, kapokan'olo sotroy natao ketsemaly. Ny Holatrao, izay nagidy taminao Jesoa, Zary kofehy nampamatotra aminao, Mivavaha anay lova soanao, ry Jesoa misahatra Zanahary. Vosatrotsino toko ny lohanao Jesoa, voakaboka sy nolatsaina koa, ny endrikao voaratra naharary anao, lay fonao ty anisisa novelominao, ny Holatrao, izay nagidy taminao Jesoa, Zary kofehy nampamatotra aminao, ny fanavotanao anay lova soanao, ry Jesoa misahatra Zanahary. Holatrao nagidy taminao, ry Jesoa kofehy nampamatotra anay aminao, ny fanavotanao anay no lova soa ho anay Jesoa, misaotra anao toko zahay. raisoariavana ny tsodrano atolotrao anao amin'ny anarany Jesoa Kristy Tompo, fa raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana raha teo zany. Ny famonjenanao dia avy amin'ny Jehovah Andriamanitra, ilay mpanao ny lanitra sy ny tany.
ko tsy avelany angozozo any ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny mpiaro anao, indry tsy matorina rendrehana ny mpiaro anao ry Israely. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandraka izay. Amen.